Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Isorana mandrakariva ilay namorona zao tontolo zao manome antsika tombonandro afahanay manohy an'ity fandaharana ity, afahanao ihany koa mijery an'izao fandaharana izao. Miarabanao izahay avy eto anivon'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny avo indrindra hitoetra ao anatin'ny tokantranonao. Noho ny fanamporofoana ireo zava-miafina izay nafenina sy tsy fantatritsika hatramin'izay aho, satria zava-miafina ho antsika tokoa ny zavatra rehetra hoentina eto. Ireny zavatra rehetra nazavaina ireny nefa dia tsy hoe zavatra tsy tokony ho fantatra fa tena tokony ho fantatritsika reny araka ny nambaram-pamonjy amin'ny Luka 4:20 manao hoe ianareo no navela alalany zava-miafina momba ny fanjakan'ny lanitra, fa amin'ny hafa dia fanoharana no itenenako aminy mba hijery mandrakariva izy fa tsy ahita ary andre mandrakariva fa tsy ahafantatra. Natao fantatritsika zany ireny zava-miafina ireny ary amin'ny Apokalipsy 2:20 sy 11 dia milaza hoe aza afenina intsony ny voarakitra ato anatin'ity boky faminaniana ity fa antomotra ny fotoana voatondro. Ny dikan'izany dia izao, izay zava-miafina voasoratra amin'ny boky faminaniana izay nasain'ny avindrindra ho soratan'ireo mpaminany ireo dia tsy tokony ho afenina amintsika fa tokony ho fantatritsika avokoa. Ka amin'ny Apokalipsy 2:17 dia miresaka anareo biby roa mpanompon'ny dragona araka ireny efa nazavaina nandritra ny fotoana lava teto reny, izay nanokatra ny vavany tena ratsy ny naram-pamorona sy nanokatra ny vavany tena ratsy ny taberna kely ary niady tamin'ny olomasiny avindrindra ka resy avokoa ireny olomasiny avindrindra ireny tamin'ny vanim-potoana ny fihezan'ilay biby mpanompon'ny dragona an'izao tontolo izao. Nazavaina tamin'ny tsipiriany teto arak'izay fahafahana nanazava azy ireny fatanteran'ny faminaniana ireny, ary maro amintsika no nandinika sy nieritreritra tao aorinany nahitanao ny fandaharana izahay avy eto anivon'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay, dia miaraka amin'ny porofo rehetra na ny porofo ara-tantara izay manambara zavatra nitranga teto ambonin'ny tany na ny porofo ara-baiboly izay manambara ny fatanteran'ny faminaniana, dia samy nazavaina teto avokoa ary noentina teto izany porofo rehetra izany. Ifindra aloha hevitra hafa indray sika aloha araka ny hitatsika ao amin'ny generika izay famantarana izao fandaharana izao dia azavaina eto koa ny mahakasika ny boky Enoka, satria misy arena sarobidy eo amin'ny tontolo ara-panahy marobe ao anatin'izany boky Enoka izany, kanefa dia tsy hita ao anatin'ny baiboly ampiasaitsika intsony izany boky Enoka izany. Noho izany dia ho an'ny olona izay mamerina ny maro amin'ny famarinana dia izay famarinana rehetra nisy nandrava zany dia tsy maintsy averina avokoa ka ny boky Enoka araka ny sasiteny ao amin'ny boky Enoka eto ampelantananay dia nitambatra tamin'ny baiboly izay nampiasain'ny jiosy, nampiasain'ny zanak'Israely ary nitambatra tamin'ny baiboly nampiasain'ny apôstôly ihany koa ny boky Enoka fa tamin'ny taonjato fahatelo tateo arinan'ny mpamonjy rehefa nisy fivoriana nataon'ny rain'ny eglizy tany Laodikia tamin'ny taona 427 vao navoaka ny lalàna fa tsy azo atao ntsony ny mampiasa ny boky Enoka
ny apôstôly zany sy ny fiangonana tany amin'ny taonjato voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo tany dia mbola napiasa ny boky ny Enoka. Porofony zany zavatra lazaiko izany i Joda ao amin'ny epistily nosoratany zay retsika vetivety zay dia milaza faminaniana avy ao anatin'ny boky ny Enoka. Joda toko ray ihany moa ny epistily nosoratany Joda, de eo amin'ny Joda io zany alohan'ny apokalipsy no misy an Joda, dia Joda eo amin'ny 4:4 izao no teny voalaza eo. Ary Enoka koa ilay fafito nandimby any Adama de efa naminany amin'ireny olona ireny ka nanao hoe indro tonga ny avindrindra mban'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra amin'ny asan'ny ara-tsi-panahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsi-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenany mpanota ratsy fanahy anohitra azy. Zany hoe tao amin'ny boky ny Enoka no nangalany Joda nio faminaniana nambarany Enoka io. Tsy Joda zany no nanambarany io faminaniana io voalohany, fa Enoka no efa nanambarany io faminaniana makasika ny fahatongavan'ny avindrindra hitsara ny nofo rehetra io. Ary dia rehefa nampiasa ny boky ny Enoka ny apôstôly, anisan'izany Joda, dia nandray ilay faminaniana avy tao anatin'ny boky ny Enoka ka napiditra an'izany faminaniana izany ao anatin'ny teny nosoratany na ao anatin'ny epistily izay nosoratany. Mbola eo amin'ny izay epistily nosoratany Joda izay ihany izay manambara zavatra ao anatin'ny boky ny Enoka, eo amin'ny 5 ndray, eo amin'ny Joda io zany 5 dia izao no vaky ny teny eo amin'ny 5 eo. Ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany fa nandao ny fonenany dia voazona amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Ity lazainy Joda eto amin'ny 5 ity indray dia manambara an'ireo anjely izay nandao ny fonenany nitoerany tany an-danitra tany ary tsy nitana ny anjara raharahany amin'ny dikateny sasany de hoe tsy nitazona ny anjara raharahany zay nampandreketina anazy fa nandao ny fonenany. De rehefa nandao ny fonenany voatokana tany an-danitra tany, ireto anjely ireto dia voatazona ampatorana miandry ny fitsarana amin'ny andro farany. Ao anatin'ny boky ny Enoka no manambara an'izany. Raha vakitsika ao amin'ny baiboly dikateny DM na ny dikateny ombonana eto Madagasikara io 5 eo amin'ny Joda io de alefa ny ety ambany ety sika dia misy fanampina fanazavana toy izao ety ambany ety hoe hita indrindra ao amin'ny boky ny Enoka izay anisan'ireo lahatsoratra apokaliptika jiosy ity anjely tsy nitana ny anjara fanapahany ity. Ary manambara ihany koa izy hoe hita ihany koa zany ao amin'ny Genesis 9. Zany hoe ao amin'ny boky ny Enoka de milaza ny tantaran'ireo anjely zay nandao ny fonenany ka nidina teto ambony tany ireo. Fa misy ihany koa ao amin'ny Genesis mitantara an'ireo anjely izay nandao ny fonenany sy nidina teto ambony tany ireo. I Petera ihany koa dia milaza ao amin'ny Petera 2:2 satria hoy teo hoe ny apôstôly dia nampiasa ny boky ny Enoka ary anisan'ny kambana tamin'ny baiboly izay fampiasan'ny mpaminany sy fampiasan'ny zanak'Israely sy fampiasan'ny fiangonan'ny apôstôly ny boky ny Enoka, ka tsy Joda ihany no mahafantatra ny fisian'ny boky ny Enoka sy namaky ny zavatra hita tao anatin'ny boky ny Enoka. Fa i Petera ihany koa de manambara an'izao teny zao ato amin'ny Petera 2:2 dia eo amin'ny 4 toy izao ny vaky ny teny. Fa raha tsy navelan'ny avindrindra ny anjely fony nanota fa noroainy ho any amin'ny elo ka natolony ho ao andavaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana lehibe. Eto amin'ity ambaran'ny Petera eto amin'ny epistily 2:2 ity koa dia manambara ny namatorana an'ireo anjely any amin'ny aizina izay toerana nanagadrana azy ireo mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana azy. Ao boky ny Enoka no milaza ny toerana nanagadrana an'ireo anjely ireo riavana mijery nyity fandraharana ity ary milaza ampahany
mahakasika anareo anjely nidina teto ambonin'ny tany ireo ihany koa ny ato amin'ny Genesisy toko fahaenina amin'ny baiboly ampiasaitsika andeha raha ovakiko ny Genesisy toko fahaenina satria mila porifoina mazava tsara daholy ny zavatra rehetra resahana sy azavaina eto mba ahafahantsika mino ny famarinana satria famerenana anao ao anatin'ny famarinana izao ampitaina eto fahitalavitra izao. Genesisy toko fahaenina andiny voalohany sy manaraka amin'ny baiboly tika teny FFPM toy izao mivaky ny teny. Noa sy ny safodrano. Ary raha vao niamaro ny olona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro, de hita ny zanaky ny avondrindra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona, ka de nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy, ary hoy ny avondrindra, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa ho 20 taona ny androny. Ny Nefilimo nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro zany sy taorianan'izany koa, raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanaky ny avondrindra ka niterahany. Ireo no olo mahery hatrizay ely zay dia lehila manandaza. Hatreo aloha no raisiko se azavaiko amintsika. Raha ny vakina ao amin'ny baiboly tika teny DM ny Joda andininy fahaenina mahakasika an'ireo hoe anjely tsy ny tany ny anjara fanapahany tany afinenany voatokana tany fa nidina teto ambonin'ny tany, de noroahana sy ny fatorana any amin'ny maizina izy ireo noho izay felany tamin'ny andraikiny sy ny fidinany teto ambonin'ny tany izay. De raha ny vakina tao amin'ny baiboly tika teny DM de azavaina ery ambany ery hoe ao amin'ny Genesisy toko fahaenina ihany koa manambara an'ireo anjely ireo. De ity no vakina tamintsika sy naseho tamintsika teo amin'ny écran ity zany ny Genesisy toko fahaenina, izay milaza mazava tsara fa nisy zavatra nitranga toy izao teto ambonin'ny tany. Rehefa niamaro ny olombelona teto ambonin'ny tany ka niteraka zazavavy tsara tarehy, de hitan'ireo anjely zay atao hoe zanaky ny avondrindra ireo, izany zazavavy tsara tarehy zany ka de nidina teto ambonin'ny tany izy ary nanambady an'ireo zazavavy taranak'olombelona ireo, ka vokatr' izay fanambadiana nataon'ny anjely tamin'ny zanakavavin'ny olona izay dia niova ny rasy tafiditra tao anatin'ilay taranaka naterany zany, lasa Nefilimo na hoe rapeto goavambe. Zay zany no amdika teny sasany hoe rapeto, raha amdika teny DM no makinany de hoe miteraka rapeto. De raha jerenao amin'ny bokiny Enoka dia 720 metatra ny lavan'ity Nefilima ity na ity rapeto ity, ka avy amin'ny taranak'ilay anjely sy ilay zanakavavin'ny olona zany ireto Nefilima ireto. De ny zava-doza nefany rehefa nanambady ny zanakavavin'ny olona ny anjely de izao no voalaza eo amin'ny andininy fahatelo hoe tsy nanapaka tao anatin'ny olona intsony ny fanahan'ny avondrindra. Amin'ny dika teny DM de mazava be ny vaky teny hoe tsy nitoetra tao anatin'ny olona intsony ny fanahy fototra izay napetraky ny avondrindra tamin'ny fotoana namoronana ny Adama sy Eva, fa lasa ny fanahany reto anjely dadan'ny reto Nefilima ireto no nanapaka tao anatin'ny olona, ka vokatr' izay fialan'ny fanahan'ny avondrindra tao anatin'ny olona izay de niena hatramin'ny taona ny ainany. Nanomboka teo no nihidina ho 20 taona ny andro ny ainany zanak'olombelona, fa talohan'io nanambadin'ny anjely ny zanakavavin'ny olona io de mbola nahatratratra any 700 taona, 800 taona, 700 taona vao maty ny taranaka teto ambonin'ny tany. Afaka jerenao sy arahanao tsara mihitsy izany fizotran'ny taona sy ny faharetan'ny olona ny aina teto ambonin'ny tany talohan'ny nanambadin'ny anjely ny zanakavavin'ny olona izany. Fa nanomboka tamin'ny fotoana niterahan'ny zanakavavin'ny olona tamin'ireo anjely ireo vao niena ho 20 taona ny andro iainan'ny olona, satria tsy nitoetra tao anatin'ny olona intsony ilay fanahan'ny avondrindra izay miteraka fiadanana ho an'ny olona, satria io fanahan'ny avondrindra iny no mitondra fiadanana ho an'ny vatany. Ka rehefa niala tao anatin'ny olona ilay fanahy fototra napetraky ny mpamorona, fa lasa le fanahan reto anjely reto niditra tao, dia hafa ny fiainana na ny fisainana na ny zavatra ny ainana teo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ara, dia lasa hafa mihitsy
ka dia niena hatramin'ny taona ny ainan'ny olona niena ny fotoana avelomany zany. De raha vakina ny toyany eo amin'ny 15 eo a Genesis 3:1-5 de zao nivaky ny teny eo hoe aritan'ny avindrindra fa be ny faharatsin'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy eo amin'ny fony de ratsy ihany mandritry ny andro. Ireto taranak'anjely ireto a izay tafiditra tao anatin'ny vatan'olombelona de napiditra faharatsiana teto ambonin'ny tany, nampihena ny taona iainan'ny olombelona ary nahatonga fandikan-dalàna be da be sy nahatonga fivavahana diso, namorona fivavahan-tsampy reto anjely reto a ary mbola rahan'izao tontolo zao mandrak'androany a izany fivavahana izany. Zava-miafina izany lazaina aminao zany a fa ny azo ampitaina aminao eto am-pamaranana de izao manomboka miditra ao anatin'ny fampisehoana an'ireo zava-miafina izay nafenina hatrany tenako amin'ny ity fanazavana ity a ary ao anatin'ny fanaporofoana ny zavatra rehetra ao anatin'ny bokin'ny Enoka izay afaka porofoana eto amin'ity fahitalavitra ity a ny fanazavatsika manomboka zao. Ilazao ny namana sy ny fianakaviana mba hijery n'ity fandraharana ity a fa ahita zavatra mbola tsy hitan'ny masony izy ireo hatramin'izay izy a ary andre zavatra mbola tsy norenesin'ny sofiny izy ireo hatramin'izay a rehefa mijery an'izao fandaharana izao. Kanefa dia zava-dehibe nisy sy nitranga teto ambonin'ny tany a ary misy fiatraikany ao amin'ny tokantranonao mandrak'androany, isy fiatraikany any amin'ny fahaverezana mandrak'izay ianao ihany koa ny tsy fahafantaranao ireo zava-miafina ireo. Izay no azo ampitaina androany mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny eram-petso amin'ny ora toy izao indray. Mandrapitafa tompo fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby ty izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny bokin'ny Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy 3:4. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompon'andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay.